Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana babimalala no era-banantsika tsirairay abinay amin'izao fotoana izao izay tratrantsy eto dia tahiny tompo daholo indray isika rehetrarehetra dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia faly indray ny tenako mifankahita aminao eto amin'ity androany ity dia manona fiadana tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Mety androany no vao tonga eto dia mety variana ianao inona ity fandarana ity fandarana tsinona koa fandarana amezantsika voninahitra n'Andriamanitra ampiakarana ny finoana ifampaherezantsika ketraketraka ianao reradreraka ianao mety mandalo ady ianao fa mety anatin'ny fitahin'Andriamanitra koa ianao dia raha mandalo ady ianao dia andao hitady an'Andriamanitra isika andao hitady ny heriny raha tahin'Andriamanitra ianao andao avy eo tongotry ny tompontsika androany ame voninahitra azy ary teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny atongavanao eto tsy tongatonga fotsiny teto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ko dia mahereza mahatanja hitahin'Andriamanitra ny isika tsiray avy tonga soa ianao raisina tanandroa ianao za matoky fa tsy taka ny idirao teto ny voanao eto amin'ity androany ity ko dia mahereza mahatanja dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra mareta fa tindray sasany eo tsika niaraka eto eny hoetritsika eny vavatsika eny toritentsika eny famelabelarina ny toritentsika dia mbola ivavaka amin'ny firenena koa tsika ka matoky fa mety aminao zany rehetrarehetra zany ity fandarana faraparany raha mitovy lera aminay ianao alohan'ny andehanana tory vavaka fiambenana alina vavaka fiambenana anao na ny torimasonao varovana Andriamanitra na ny tontolo andro lara-pitso alaminy ao anatin'izao ka dia mahereza mahatanja aokonareo efa mpiaraka aminay eto isan'andro dia avariana tsy ahitan'izany anabavy Marizô ary izy nitafiditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana ranabavy Marizô da ao ihany koa i ranabavy Lovely Tina tahiny tompo Berta Rodina Eliana Yama Berta Tina Malala dia ao ihany koa Yama dia ao ihany koa itody Raonsoa Soameva Zavitsalama Jean Angelin resaka anao zay maly nefa anao tsy teo dia tonga soa indray ianao Geneviève Randemananjara fa ilay mahita anareo Kadaka Malala ao ihany koa Miray Clotilde androany indray vao hitako teto androany misy moa vao hitako teto satria androany indray dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany ara-paina manokana dia ao ihany koa i mampiolona Bert Sava Kodaleoni Erika dia Tsiry Amboaramiel dia ao ihany koa Ritery Ralibenja tonga soa koa Razanatsotonia Yama Rantanirina Marie Charline manontany hoe efa manomboka ve efa tsy indrindaona manao an'io halleloia mankasitraka dia ao ihany koa ry Elisa Tsiala Andonina Suzelle Côté Camaradin'i Jesosy tonga soa fahombiazana fitahina itody Raonsoa Fity ray Henriette Rasoa Razana Monika tonga soa Elisa Tsiala efa narabaiko teo Lantony Irina Noro Malala Seno tonga soa daholo nareo faly be zay mahita anareo ebiebi faly ray Eritovo dia ao ihany koa i faly ray Eritovo halleloia dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra dia maretatra amin'ny farany mino zavatra rehetra aloha andaontsika aloha hivavaka hanomboka izao fotoana izao ka andao ampandrosotsika ny anabavintsika Roly Anisa avy any Allemagne izy no hivavaka ho an'ny fandarana amin'izao fotoana izao io koa anabavy fianarana kosa efa miditra tahiny tompo ary ranabavy Roly anao ny fitenenana alleluia amen. Tahiny tompo pastera tahiny tompo
rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Dia hiara hivavaka ary tsika. Ry Andriamanitra rainay mahefa ny zavatra rehetra ao, rain'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga eto indray izay amin'izao fandaharana izao. Fandaharana vavaka fiambenana izay ataonay isakariva ohatr'izao Jesosy aho. Tsy miafina aminao izany fandaharana izany, fa fantatrao tokoa izany. Ary tena matoky sy mino izay Jesosy aho, fa manatrika eto ianao anio. Iaino izay teny rehetra izay ambaranay sy izay angatahanay eto Jesosy aho. Tia mivavaka ianao Jesosy aho, koa ankehitriny raha mangataka aminao zahay ary mifona sy mibebaka ary mitalao aminao satria mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao zahay, nefa tonga ianao tsy avy hiantso ny marina fa hiantso ny mpanota izay bebaka. Koa Jesosy malalo, raha nisy fahadisoanay tamin'iny andro iny ka tsy nanay izany, tsy araky ny sitraponao, dia ianao Jesosy malala no anafaka an'izany satria efa nomenao anay ny fanahy masinao, ka ny fanahy masinao izay ato aminay Jesosy aho, no hitarika anay amin'izay rehetra ataonay, ary hitarika anay sy hanatory lalana anay amin'izao vavaka fiambenana amin'izao alina izao. Tompo, izay rehetra mbola ny andalana Jesosy ka tonga teo tonga amin'ity fandaharana ity anaraka an'izao, dia ianao no hitantana sy hivimbina ny diany ho tonga aingana eto izy ka hiaraka hiainao aminay izay teny rehetra avy aminao izay hoentin'ny mpanomponao voalaza eto anio. Tompo, taionao koa ny koneksiona rehetrarehetra mba tsy ho tapatapaka ary tsy ho tapaka mihitsy, fa tena ho lavorary amin'ny araka izay ilainay azy, satria dia hiaino ny teninao zahay, dia hiaino ny hafatra masina avy any amin'ny mpanomponao. Fantatray izany Jesosy aho, fa hafatra masina avy any amin'ny mpanomponao izany dia noho ny teninao soa izay nanirahanao andro mpianatrao ka nafafy aminay rehetra. Zahay rehetrarehetra dia efa mpandray an'izany Tompo, ka mino zahay fa tsy hiala aminao intsony zahay, na oviana mandra-pahatonganao eo amin'ny rao any lanitra, dia hiara hifaly aminao zahay Jesosy aho. Ka izany ny fandrinay, dia raina ianao Tompo, dia raina ianao fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany. Amen. Alleluia, saotra betsaka nanambavitsika Iama Roly tao anatin'izay Iama ny tao ambavako, dia misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara, dia Andriamanitra ilay amaly fitia anao sy ny ankonanao zava-dehibe ny vavaka fanomboana satria mitondra ny herin'izao fandaharantsika izao dia misaotra betsaka nambiny Tsomakirina na Zanatsotonia, da ho ihany koa Itody Rahonosoa, dia tahiny tompo Iatsaska Patitsy Tojo Mikael. Filazana moa mafisina ihany ny fotoanantsika, fa milohan'ny idirantsika amin'ny hira ametrahantsika ny fotoana anaovantsika hira sy idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny anavavitsika Cotre androany kamaradin'i Jesosy nitondra toro-teny eto androany za moa verina ihany koa melapelatra, ary ranavavitsika Marie-Jaune ivavaka ao amin'ny firenena. Dia milaza amintsika fa amin'ny sabata ho avy zao moa dia misy batisa ho ataontsika mitondra mavaka an'ireo izay iroso amin'izany tsika amin'ny sabata ho avy zao. Ny herin'ny sabotsy sy ny lahady, amin'ny herin'ny sabata sy lahady ho avy zao, zany hoe amin'ny herin'ny 28-29 dia amboary ilay programanao araka ny fandraisantsika, fa hiditra isika ao anatin'izany hoe hiditra anaty fivadikanana isika, fivadikanana 2 andro, dia amboary ny programanao ataovy izay ahatongavanao, fa zava-dehibe no zavatra ho ataontsika eo amin'io fotoan'io. Na mbola zato ary tsika nefa mino fa tsy ho tonga amin'izany na mbola zato ary nisantsika mbola zakany Zoom, satria matetika izy io moa zany dia ho ataontsika en ligne takany mahazatra foana. Ny ankehitrehitra moa zany mba anao an'le izy tsy en ligne fa anisy toerana anankiray nefa ny rehefa tena nitady toerana izay mivady ohatran'ny sarosarotra ihany ilay izy dia ataontsika takany mahazatra antsika ihany, efa zatra en ligne ihany koa moa tsika, dia ataontsika en ligne ny fivadikanana
isy tsangam-bato ao ambadika io, isy tsangam-bato rindrina irodana, de isy tsangam-bato ho atsangany fivadikananao ho tsaronao mandrak'izay. Misy fotoantsika rehefa ohatra hoe mba mandray karama, de zany inona reny natsangako hoe de mizatra tsangatsika indraindray, de misy ty tadidiko tamin'ny fandresaka ramako ty, fandresaka ramako voalohany ty sns fa ambadika fivadikana ko izy tsangam-bato atsangany io lohalika eo iforitra mandritry ny roa andro sy tsy hihinan-kanina fa hivavaka, iza moa de hoe roa andro andohalika foana fa hitanao hoe fahafinaritra ny fiarahantsika eto mahafinaritra foana ny fiarahantsika eto rehefa amin'ny fotoana tahaka izany. De tongava amboariny programa ny zava-dehibe aminao raha azonao atao dia nyzao, de mampidira ny application atao hoe Zoom, fa iny ny tena tsara indrindra naovantsika ny fionana satria ao anatin'ny fifadikanana io de anareo izay tena miditra ao anaty fifadikanana de tsy maintsy ataonay ao anaty groupe anankiray satria ny anareo izay tsy mifady anareo fa manaraka ohatry ny fotoam-bavaka rehetra de ny sabata de fotoam-bavatsika ny amin'ny ray sasany katramin'ny efatra sasany reny hatramin'ny dimy reny any mety isy koa ny toritenina ny fotoam-bavaka ny lahady tsy fantatra, mbola tsy fantatra ny amin'ny fa mbola eo andalam-pandaminana ny fotoana moa zay mivady zay miara anatotosany zany fifadikanana zany. Fa ny tena zavatra ngezabe de isika rehetrarehetra izay mifady anina mampidira Zoom. Raha ohatra mila fanazavana fanampiny de manontaniana eo ahona fampidirana izy na hoe ahona fampiasana azy, fa ao anaty Zoom isika ny tena hiaraka averika any de tsika eto manana n'ilay Zoom efa professionnel ny tsika eto amin'ny Akiradio ohatra ny reny olona rehetrarehetra mazaka hatramina 100 tsika aza miafafa fa na olona 100 ary zany tonga eo de tafiditra atsika ary na mbola ilaina ary fanampy zany de tsy maintsy ataotsika zay apety azy rehefa ho an'Andriamanitra. Zao koa tsika de efa manomana fa amin'ny voalohany volana Oktobra de tahaka tamin'ny heritaona izy matadidy ina zavatra nitranga tamin'ny rehefa isaky ny voalohany volana Oktobra, raha misy matadidy azay mandra-piarahaba ny rehetrarehetra aloha akoatran'ny fitisiny eny tsy miteny hoe inona mety zavatra ataotsika amin'izany voalohany volana Oktobra zany, fa ao anatin'izay hoe Rabandry, Mamia, Clara Voanson, de ao ihany koa Rolianis, de ao ihany koa izy koa Razana Monika Nambintsio efa narabaiko teo Clotilde efa narabaiko teo Rasoerniana Larissa efa narabaiko teo de izy koa zay mbola tsy narabaiko Tonia efa narabaiko de miresaka amiko MP anao Tonia rehefa aveo dia ataotsika amboaritsika ny ino izy ty ny Zoom afahanao manao tsy anniversaire ny pasteur za tsy de mankalaza ny anniversaire ko zany raha hitanareo ngamany zay mianakavy kely tsy de tena hoe matoa zay fantatrareo hoe anniversaire ko de satria leo amin'ny Facebook mihitsy miteny hoe anina de fa tsy de tena hoe manao be mankalaza be an'ireny hoe tsy fahotana mankalaza an'ireny fa mankalaza zay atao trano, fa zay zany tsy de tena manao an'ireny hoe mananina be amin'ny Facebook de hitsoka labzy de hitsoka anina atao trano zay mba manao zay fo mankalazany anazy ato de tsy olana akory zay. Fa izao ny tena zavatra ngezabe amin'ny voalohany volana Oktobra de araka ny tenin'ny Tojo raha Tojo nahita azy anniversaire ny Akiradio fahatelo taona indray amin'io fahatelo taona ny Akiradio amin'ny volana Oktobra nankalaza ny faharoa taona tsika tamin'ny 1er Oktobra tamin'ny heritaona de ankalaza ndray koa tsika ny fahatelo taona amin'ity de mbola zavatra ngezabe koa ataotsika zany anao zavatra finaritra ndray tsika amin'io takany tamin'ny heritaona izy natadidiny zavatra nataotsika tamin'ny heritaona de tsy nakory fa nitory teny akira izay nataotsika nasatsika mpanakanto maro de mbola miandry tolotsain'Andriamanitra izy iny reny atsoka izy ataotsika amin'anatin'ny fankalazana ny fahatelo taona tsy hoe mitady mihitsy tsika inona avy fotoana fahatsika mifaly halleloia fa tsika de tokony ho faly lalandavitsika ao amin'i Jesosy de fa miaraka aminay eto anao de adinonao azy ny adi-piainana, adinonao azy ny fahoriana fa falifaly lalandavitsika miaraka amin'i Jesosy ny ianao raha hainao ny mifaly raha hainao ny mifaly ao amin'i Jesosy de na mafy ny olana na mavesatra ny olana de ao ambadika zany ny anjelin'i Jehovah efa hiady ho anao any ambadimbadika any fa manana fifaliana fa olona manan'Andriamanitra velona tsika, manan'Andriamanitra mahafinaritra tsika, ninona zavatra mitrangy ianao manana fifaliana ary tsika eto de tsy mirahaty fotoana fahatsika mifaly, tsika mifaly foana satria tsika tian'Andriamanitra tsika manan'Andriamanitra. Andao ary tsika ienoira ao ambadika tiry ty tsika menakadao zany Tojo menakadao anao rehefa namarina de tahiny tompo rabavy prétend mbola tsy narabaiko teo de tahiny tompo ary isika rehetrarehetra aoriana tiry ty tsika
de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'andriamanitra zay rahantsika amin'ny anabavitsika koatre kamaradin' jesosy a de menofinaritra ary a de ianatyritsika mbola tsy de rehefatsika matetikety izy tia fa za de teny aminao andro any manan'andriamanitra mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriny ianao a andriamanitra lehibe a tia niaraka oto azaka tahin' jesosy ianao a ndao ary a de rehefa tsika mionera Vous appréciez un bon verre de lait le matin? Tahin'andriamanitra isika rehetrarehetra sotran'andriamanitra isika tamin'izany hira mahafinaritra zany mana andriamanitra mora azo amin'ny andro fahoriana ianao a fa mahereza ianao hiditra amin'ny ten'andriamanitra amin'izay ary tsika de isaorantsika an'andriamanitra fa amin'ity androany ity tsika de hiaraka indray a amin'ny anabavitsika koatre kamaradin' jesosy a nitondra antsika ny tenin'andriamanitra indray amin'ity androany ity de tonga de ampandrotsika avy hatrany ary izy a ary ty zanay de Madagasikara izay tsy iza fa zanaka anabavitsika
raha Antanina Marie Charline tadidinareo dia iny Antanina Vavy Marie Charline taloha tamin'izy vao tety tadidinareo tamin'ny herintaona tao anaty Covid mihitsy nisy an'io artisanat de Madagascar io dia raha Antanina Marie Charline izy io tamin'izany. Ahoana no fahitanareo tapatapaka avy eo izy nareo? Ohatra misy miteny hoe tapatapaka ve? Tapatapaka ve ny feo? Ahoana ny fahitanareo azy? Mandeha tsara hony e. Mandeha tsara hozy izy mampionona mandeha tsara. Zay zany fa ny any aminareo no misy tsy milama raha voatra zay dia ny any aminareo no tsy milama. Mandeha tsara olona 5 na 7 miteny hoe mandeha tsara dia tena efa nandeha tsara izy zay. Eny ary hiditra amin'izany amin'ny ten'Andriamanitra antsika fa mino avy aminao ny baibolinao dia andao antsika to dia ny ten'Andriamanitra tahiny tompo ary ranabavintsika kotre kamaradin' Jesosy anao ny fitenenany tahiny tompo. Ry avy malala ao amin'ny tompo mbola faly miarahabantsika tsiraray zay tafavoreto amin'izao vavoka fiambenana zao asantra antsika ho an'Andriamanitra rerihan'ny voninahitra ary fiadanina ho antsika tsiraray zay tafavoreto. Raisintsika ny Baiboly dia sokafintsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oriko izay nantsona amin'ny anariko ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hanasitrina ny taniny. Ary izao dia hihiritra ny masoko ary ny sofoka hihaino ny vavaka izay atao amin'ity firenena ity. Amen. Ny soramandry ny valiny vavaka nataon'i Solomon. Teto moa ry avy malala dia lehilahy Solomon zay zanaky Davida. Solomon moa zany dia tena olona voahositr'Andriamanitra indrindra teo amin'ny fanaovana tempolo zay nieritreretin'ny Davida reiny hataony. Nefa dia tsy Davida no neken'Andriamanitra hanorina zany tempolo zany fa Solomon zanany. Dia rehefa voaorina Solomon vita ilay trano dia niseho tamin'ny Solomon Jehova tamin'ny alinandro. Rehefa tory zany Solomon dia Jehova mihitsy ny tonga tao andapa nifampiresaka taminy niseho tamin'ny Solomon. Dia tena nitsodrano azy zany Andriamanitra teto, tena tsodrano azon'ny Solomon ry avy malala, tena tsodrano, tena zany tsodrano mamy, tena mamy. Nefa moa mbola nifaranan'Andriamanitra tamin'ny ozona raha mivadika amin'ilay tsodrano nomeny ilay fa tsara lahatra dia nifaranany amin'ny ozona ilay tenin'Andriamanitra teto satria sao dia mivadika zany ny olona anankiray rehefa mahazo tsodrano dia efa ohatrany hoe ny falagnan'Andriamanitra mihitsy zany sao dia mivadika Solomon amin'ny manaraka. Dia raha vakintsika tantaran'i Solomon moa, Solomon tena taty aoriana mivadika tamin'Andriamanitra zay nanompo Andriamanitra tsy izy mihitsy izy dia nanaraka Andriamanitra ireo vadiny satria volazan'ny tenin'Andriamanitra io lehilahy io tena nanambady maro indrindra tao anatin'ny Baiboly. Dia tsy zany zany nidirantsika fa eto amin'ilay ilay nivakiko te zany dia eto zany isika zay tafavoreto dia olona tena tian'Andriamanitra zany itsika ary tena olona nantson'Andriamanitra zany itsika ary nomen'Andriamanitra toky ao am-pontsika mba hahatonga antsika hitsangana hanompo azy ary hiankohika eo aminy mandrakizay. Isika zay tafavoreto zany tena mahalala fa io firenenantsika io firenena
tena manompo Andriamanitra zany I Madagasikara ny olona ao amin'ny firenenantsika io tena firenena be mpivavaka io firenena io nefa mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny idiran'olona am-piangonana fialam-boly fotsiny idiran'olona ao am-piangonana fa tsy tena amin'ny fo manatona an'Andriamanitra tena tsy feno mihitsy ry avamalala ny fepetra entiny kristiana miditra ao am-piangonana amin'ny fianam-bavaka izay ataony tena tsisy feno tsy ampy 5% ny gasy tena mivavaka amin'ny fo ary tena mahafeno ny fepetra zay takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zany raha ny vavaka zay ataontsika tsy feno fepetra ry avamalala amin'ny tompo tena tsy mihetsika io Andriamanitra io amin'ny seza fiandrianana tsy mahataitra an'Andriamanitra ny vavaka sandratra tsika raha tsy manaraka lay sitrapony lay fepetra zay tokony arahintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo amin'ny fotoana anolorantsika tena eo amin'ny fotoana anatonantsika Andriamanitra na mamatonalina na antoandro dia tokony feno zany ilay fepetra anarantsika Andriamanitra mila io fiainantsika io tena ankinitsika amin'ilay Andriamanitra tena tokony mitsangana ao am-pontsika sy ao anatintsika fa matoky miorompaka amin'ilay Andriamanitra fontsika fanahintsika ary tenantsika io mihitsy aza satria Andriamanitra dia fa miteny hoe raha ny oloko zay nantsona amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny helony ary hanasitrina ny tany dia hentintsika amin'ny fontsika zany lay fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra ataontsika amin'ny tena feno fepetra feno lay fiainana araka sitrapon'Andriamanitra ary tsy ataontsika tapany foana lay fanompontsika Andriamanitra fa tena fenontsika tena ataontsika feno tahaka niny ohatra hoe misy tavoahangy iray dia fenontsika rano feno hatraty ambavan'ilay tavoahangy amin'ny rano zay idintsika ao anatiny tahakiny koa no ataontsika mifanompoana ilay Andriamanitra zany isika zany tokony ataontsika hoe tahaka ny fitiavantsika misakafo vary satria tsika malagasy tena mpisakafo vary zany tokony tahakiny zany no ataontsika mitady le Andriamanitra tokony ataontsika misy hetaheta mihitsy ao anatintsika mitady le Andriamanitra dia hiaino anao izy hietsika eo amin'ny seza fiandrianana izy raha ianao lay hitany tsara fonao tena aminy ary manaraka zany sitrapony mahafeno le fepetra dia mihetsika eo amin'ny seza fiandrianana le Andriamanitra tompontsika tsy mba antsikila ny tsofina foana izy ary tsy anao mody marenina zany Andriamanitra zany fa heno ny vavakao raha ianao miantsoantso azy tena mihaino anao izy mila vavaka feno fanoloran-tena mila vavaka feno fiainam-bavaka ny fiainanao zany ary raha mbola izao tontolo izao ry avamalala ao am-pontsika tsy mba hiaino hivavaka antsika io Andriamanitra ary itsika amin'izany nefa mieritreritra ny eto amin'izao tontolo izao mieritreritra tsika te hiditry ny lanitra zavatra anankiroa zany tsy azo afangaro ako fantatrao manavika izao tontolo izao sy ilay Andriamanitra tompontsika zany mody mandohalika itsika nefa fontsika mbola any amin'izao tontolo izao dikan'izay mbola itsika zany miatsara velatsihy eo anatrehan'Andriamanitra ary isika amin'izay mangatika satria Andriamanitra raha mitaonanao halikanao
humpanompony ianao le mbola vohan'olo tena igny mangata javitra ianao mitarainy aminy na fanasitranana na inona tadiavinao aminy miheno anao Andriamanitra satria mbola votonga anao mandohaly teo aminy dia miheno anao izy mamaly vavaka anao izy nefa ataonao karaha fitiavagna andranandrina fogna zany le anim-poagn'Andriamanitra tsy tena raha azonao zavatra tadiaviny dia lasa amin'izay mangatsika ny fanimpogna lasa miala hala manalavitra dia misy ndray fotoana takatra olana igny dia magnatoko ndraiky Andriamanitra koa mitala mandohalika igny dia ny hoe miatsara velatsi tokony tsapanao anao Andriamanitra rehefa nitotiky taminao efa nijery fiainanao izy dia aza miala amin'izany Andriamanitra zany dia vamalala fikiry le efa namonjy anao fa izao tontolo izao tsy mba mahavonjy atsika tsy mba hahitantsika fahafinaretina rehefa malala eto amin'izao tontolo izao fanangolena fona fiatsaram-belatsi fona zany no hitantsika eto amin'izao tontolo izao tsy mba mahita zany fiainana fahasambarana zany ary isika reto zay efa nantsoin'Andriamanitra efa nibebika teo anatrehany ianao efa nanolo tena ianao fiainanao rehetra fanomenao Andriamanitra dia ianao zany le olona efa nifidiny ho sakaizan'i Jesosy Kristy ary isika zany oka dia ho tahaka ny tempoly iray zay nitsofin'Andriamanitra rano teo amin'ny zanak'Israely zay naoriny mpanjaka Solomon dia hataon'Andriamanitra hoe fa efa nifidiko sy nohamafisiko ity trano ity mba hitoerany ny anarako mandrakizay ary ny sofiko sy ny foko ho ao mandraka hariva amen oka ianao io lay nofidin'Andriamanitra ao anatinao io trano zay nofidin'Andriamanitra io toerana zay ty toeran'Andriamanitra io ao anatiny io fonao io ao anatiny io tenanao zay efa nanolo tena zay efa nanitry tena ny vavaka ny antsoantso le Andriamanitra ianao dia tranon'Andriamanitra ianao dia fa nifidin'Andriamanitra ary hiheno anao io Andriamanitra io heno ny vavaka ao mandraka hariva ary mandraka izay fa nitakiny aminao ianao ho feno fanoloran-tena ho feno fiainam-bavaka ho feno fepetra zay ao amponao sy eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fanatonanao le Andriamanitra zany koa aza misalasala aza mieritreritra ny hihemotra raha ianao fa niroso lalina fa efa kaiky tokoa ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra riava malala tena efa kaiky aza mieritreritra fa mbola ho lava zao fiainana idiavintsika zao efa kely sisa mahareta riava malala aza mety voaozongozona eto amin'izao tontolo zao aza mety hihemotra amin'ny zavatra andalovantsika zao indrindra ianareo ao Madagasikara isika malagasy rehetra aza mety tsy mameno fepetra eo amin'ny fanompontsika le Andriamanitra satria Andriamanitra tena tia atsika izy ary tena tian'Andriamanitra ivonjena isika rehetra zay mahalala ny anarany tsy tian'Andriamanitra ho isivery ny olombelona rehetra oka ianao zay tena finafantotra io Andriamanitra io tsy manaiky hemotra mirosoa fona ary aza manaiky ho fitahany izao tontolo izao miankohofa mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra satria le Andriamanitra mitady fo feno fiainam-bavaka mitady fo feno fahadiovana mitadiava an'Andriamanitra tena mifona ho marina
mazotoa mitady azy andro manalina miheno anao le Andriamanitra ao an-danitra. Miheno anao izy ary magnandefa io anjeliny lanitra manodidina anao andro manalina. Tsy hamela anao ho irery zany Andriamanitra zany, fa mitondra anao ho afaka ary mpandresy, ary ho tehiriziny io Andriamanitra io anao, arovany anao, hatsapa ny fanampiny anao na aty ivelany na any anatinao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Koa mazotoa manatona le Andriamanitra fa tsara loatra izy. Tsara loatra io Andriamanitra zay tompontsika iry avy malala. Na dia mandaly ady sarotra azanao, mandaly zavatra tena mangidy eo amin'ny fiainanao, aza misalasala manome fiainanao le Andriamanitra. Miheno anao izy, miheno anao izy, miheno anao izy. Zany dia teny tsotra sady fo zay nihentiko teto, asanitra antsika ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra ary fiadanana ho antsika tsiraray. Halleluja, amen. Halleluja. Isorantsika an'Andriamanitra izany teny mamy zay nentina anabavintsika kotrea kamaradin' Jesosy zany tamin'ity androany ity. De Andriamanitra ne amaly fitianao raha nabavy de faly tokoa zay mandre ny toriteny ary mahery ary misy olona mihitsy teo ny teny fa de latsaka mihitsy ny ranomasina voakasika noho ny toriteninao raha nabavy taony angamba izy teo de zay koa voakasika ary misaotra anao satria vitandreny anjaranao na de ao ny adidy amin'ny maharen'ny mpianakaviana de tsy nataonao ambany zavatra ny asan'Andriamanitra zay natao teto, koa de Andriamanitra ny amaly fitia tongava amin'ny ambony indrindra ampiasanao foana ny Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra makasitraka. De misaotra anareo ihany koa makasitraka anazy satria mampahery foana ny teninareo, ireo fampaherezana nataonareo reo de hitany daholo ary za mankasitraka anareo satria ireo fampaherezana nataonareo reo de mampitombo mahatonga azy mbola te handroso kokoa indray anao tsaratsara kokoa indray ao aoriana. Koa de tahiny tompo ianabavy ary tahiny tompo koa isika rehetra rehetra. Halleluja. Tantara faharoa ny valo mivavaka ny taon'ny Solomona ohatry ny voaingana moa tsika no resaka momba an'io fa androany de lafy ny hafa indray ny tena Andriamanitra moa de manan-karena pahasoavana, manan-karena hevitra. De androany hevitra hafa indray no tsoahantsika anatin'izay tena Andriamanitra izay. Hoy ny tena Andriamanitra hoe andiny fahavatra amby folo amin'ny tantara fahatoko fahafito manao hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy an'ery tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de iainao zany an-danitra ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Ary zao de hiratra ny masoko sy ny sofiko, hiratra ny masoko ary ny sofiko hiain'ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity, fa efa nofidiko soa masiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Halleluja, amen. Tao ambany tao tokoa Andriamanitra de niteny ary misy zavatra mandeha automatika ao amin'Andriamanitra na fitahina na ozina. Manao ny mety ianao de tahina ho azy, manao ny tsy mety ianao de mitondra ozina ho anao. Any amin'ny Deutéronome 20:20 miavaka tsara mihitsy zany hoe ny fitahina sy ny ozina. Reo zany ny zavatra fanohatra: fitahina raha manao ny mety, ozina raha manao ny tsy mety. Ary zany teny zany de matetika voalaza ao amin'ny Baiboly ary nge havana Jesosy nanozina aviavy zay ary ny ozina de tena ozina tokoa. Zany mahatonga antsika hoe ianareo reo hitanareo fanompotsam ohatra akaiky fanompotsampy de mahatonga ozina eo amin'ny fiainan'ny olona. Ianareo zay taranaka mpanomposampy na mbola manomposampy mihitsy amin'izao fotoana zao teo afaka amin'izany nareo ary teo tapaka ozina de tongavy nareo mifadianana amin'ny amin'ny 28-29 fa mila tapaka izany izany ozina zay mahazo anao zany. Ary ny ozina rehefa afaka de fitahina no misosika. Halleluja. Ary zany olona tahin'Andriamanitra zany de mifanohatra amin'ny ozina. Ny olona misy ozina
dia ohatra akaiky fotsiny meko anao ohatra akaiky dia akaiky ny olona misy ozina dia nataoko ary ohatra zao hoe ratra kely fotsiny possible afaka afaty azy borisatra amin'ny hoditra-kondro ohatra dia raha olona misy ozina possible tena mitatra zavatra be tapaka ny misy tolana tapaka sy ny sisa dia zany fa raha olona tsy voazina iny a izy mony tsy enjera impiriny enjera zao tsika fa tsy maninona ohatra akaiky zay tena mikoanao zay fa zany ozina zany lalina be zany misy fotoana fianakaviana voaozina dia mora fantatra mantsy ny ozina ohatra anatin'ny fianakaviana anankiray ny vehivavy ohatra amin'ny sarabady daholo ny lehilahy tsy mety mahita vady daholo misy zavatra mitovy ozina ireny diabetika daholo nareo menakavy ozina ireny tsy aretina tsotra ireny fa ozina ohatra be dia be mahantra foana ozina mila tapahany ireny ianao mila olona afaka ianao mila olona miaina tsara ianao a dia tongava amin'ny mitaizana aretina kozina ranam-bavy izy soamefa olona ohatra mety hoe tensionnaire foana ianao a andao ianao hifady-anina dia tapitra ohatr hoe zany finananao fanafodina tension zany a raha ary manana domona tonga soa ianao fa androany avy nitanao teto any dia tonga soa ianao dia raisina tanandroa ianao a mahereza ka androany tsika dia hijery an'izao zavatra zay tenen'Andriamanitra hoe raha ohatra mihaino raha tonga aloha zany ianao voalohany indrindra raha ny olona natsoina amin'ny anarako zany a dia tamin'izany fotoana zany ny zanak'Israely natsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra ireo taranaka voavidy ireo zanak'Andriamanitra ireo soa me efa tapaka ozina efa ny delivrena dia tapaka ozina alleloia dia ho avy ndray zao amin'ny fivadikan'io ho betsaka indray ny tapaka ozina amin'io alleloia ny ozina dia nylovaina avy amin'ny taranaka ny razam-be tany aloha tany raha misy aminareo a olona tsy hoe ny tena marina sarotra be ho antsika malagasy izany tsy hoe izany tsy tapahana ozina zany ny antony dia tsotra taranaka mpanompo sampy isika ary tany aloha tany dia nanompo sampy foana ny malagasy ka hatramin'izao ary mbola miverina manompo sampy fa tena tsy tian'Andriamanitra ny mpanompo sampy ary mitondra ozina reny ary tsy haiko raha mba fantatrareo fa tsika malagasy tena na mahafinaritra anao na tsy mahafinaritra anao ty zavatra teneniko ty dia marina dia fa isika dia mibaby ozina ny firenena malagasy mahafinaritra be menao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy dia Kristy ho Madagasikara tsara be zany fa ny mampalahelo aloha hatreto a dia mibaby ozina ny malagasy tanteraka amin'ny malagasy daholo ingera melohan'ny iverenantsika aloha amin'ilay ten'Andriamanitra teo a ilay tantara faharoa toko fahafito izay vakiana teo dia jerenao nge anaporofoko aminao hoe voaozintsika malagasy raha jerentsika kely fotsiny le Deutéronome toko fahavalo amby roapolo teo dia jerenao tao nge zavatra mitranga malagasy vakitsika ve fotsiny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo tsy izay koa notoritentsika fa etok ilazanana fotsiny hoe ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo dia ny soa marina dia ny soa izay valo ny fanarahana an Jehovah ary loza kosa izay anjo miala aminy kosa dia raha vakitsika ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo andininy fahina amby folo fadimy amby folo fa raha tsy miheno feo an Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny zao didikona zao dia tonga aminao zao tsy atratrinao zao fanozolana rehetra zao hozoniny ianao tanàna hozoniny ianao nay tsara sy ny sisa sy ny sisa fa jerinao tsara be dia be ny zavatra voalaza zao ohatra hoe mampandehan'ny Jehovah aminao ny ozina dia nororo sy fampitahorana amin'izay rehetra ataon'ny tananao mandram-paharinganao sy mandram-pahalatsanao faingana no ny faratsinina ataonao ampirakedin'ny Jehovah aminao ny arety mandringana mandram-pandaniny anao tsy eo amin'ny tany zidinao tsy mampitahotra anao a manaporofo aminao fotsiny fa isika malagasy dia tsy mila tokony hajana le mivavaka eo imolitra eo atendrombolitra fa mila mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana isika
apreketin'andriamanitra ny aretina mahasoazanina arety mandrinkana ny tazo mamay sy ny fahamaizana sy ny hafanana mangotraka sy ny andro miantona any atsimo ngery avana ka kere lalandavy ny vary mahian'ny rivotra maty fotsy sy amelezandrao be de be ke ny mpamboly ry avana maty antoka sopotry ny vary fa maty antoka ny mpamboly de anenjika anao re mandra-palandritranao ny hovarahana ny lanitra eo amboniny lohanao ary hoviny eo amin'ny tany eo ambaninao de ataony Jehovah vovoka sy jofony ran'olona ny taninao avy any an-danitra ny dinazany aminao mandra-paringanao de jerenao tsara atolotry Jehovah ho resy eo anoloan'ny fahavalonao ianao ka lalana reny no ivoahanao iady aminy fa lalana fito kosa ny andosiranao eo anoloany de ho mpanjenjena mpanjakana rehetra amboniny tany ianao ary fatohan'ny bovono ilze parsa ohatra tany nosy atsika tsaranao mandinika ny an'ny frantsay zao tsy anazo kory ny ilze parsa fa lasa tsika ndray atsika fa lasa meny jeovanao mivahiny Egypta sy ny tomboka sy ny atina sy ny azakasa fahadarana sy ny fahajavana sy ny fahaverenikevitra tsy haiko raha fantatra reo ty zavatra ty resaka momba le Antaresy ny azo ohatra Antaresy za moa efa niteny taminareo teto vo nisy olona niteny anahary io de niteny tamin'ny olona hoe fisolokiny zany de niteny taminareo fa tsy avy amin'Andriamanitra io ry malagasy natadidy an'izay kosinareo miteny teto fandalana mihitsy hoe aza manao an'io antantereny fianakaviana tsy anao an'io Antaresy io de manao zao vitareo zavatra mitrany rehefa jerena ny statistika de malagasy ny farandrindra vao nafantatra an'io Antaresy io fa malagasy ny firenenam-panao an'io indrindra mempikerika fotsiny ny vazaha tsika ravana tena koranke fa nahareo mpanompon'Andriamanitra milaza mpanompon'Andriamanitra tonga any Madagasikara ny tsika moa rehefa miteny anglisy na miteny frantsay de mpanompon'Andriamanitra tsisy ohatr' zany reny olo reny miala any amin'ny taniny tsy velona any amin'ny taniny ina moa ry havana Madagasikara nge ravana tsy ory mpanompon'Andriamanitra teneko anao zany fa ny olona rehefa tsy mety ny any amin'ny taniny de mifidy toerana anankiray izy fa velona mihitsy reny mahita mihitsy zao za akory tsy manenjika ny 4-4 sy mialina an'izany fa raha misy olona anisan'izany zao mpiara-miasa tamiko taloha fa za tena farak'izay tena tsy nisy natao taty tena tsy nisy natao niasa tao aminay de natao chefiko tamin'izany fa maly foana zay mirahalahy satria tsy sininina ainy io zavatra io apetraka amina département anankiray zay tsy misy sininina ainy fa de vazaha fotsiny ho imisieko ny atsika moa ny malagasy ny farandrindra vonanao Antaresy fa ny malagasy ny betsaka indrindra mpanao Antaresy ary nazahoana vola be indrindra tamin'ny Antaresy voaingana koa ny nahita statistika fa ny malagasy no mpijery film vetaveta indrindra maneran-tany tena mpijery tena hoe mijery zay no statistika hitako ina moa zany ry havana ny fahadalana sy ny fahajavana sy ny fahavezakevitra ny malagasy de anisan'ny olona be problème de olana foana de ohatry misy olana foana de ao ambadiky ny mandeha vacances zany de olana ny ao ambadiky le izy arahatrosy atao mariazy io koa moa zany efa fitezaina sa fomba fisainana betsaka any ny tanora hitako mandeha manambady fa idiratrosany ray aman-dreniny fety mifety de mifandombera sy manao fety mitsoka anina fa avy eo tena marina ke zany teniko anao zany jerenao tsara ato misy teny manao hoe ampahany fotsiny ifovady ianao fa olo-kafa ny andry aminy anao trano ianao fa tsy mitoetra ao anao tamboloko ianao fa tsy hinana ny vokatra
le tsy zany ngeravana malala ny aty andafy ny mihinana tsara am'izany fa malagasy tohatry ny nosy ranja nosy be tsy aty saikany hoe de misy toerana falehako zay taloha misy carte postale Madagasikara to de le fasika fotsifotsy be reny any anosy be any de zay olona mety tsara be tany anosy be fa za aty a za manokana zany mbola tsy tany firy amy gasy ny anitsaka an'izany andeha vacances zany ny tanàny tany tsara ny toetrandro tsara fa ny malagasy ao sahirana mahantra ny vokatry ny tany zany de alefa to de zay vokatra girofle fanisy ny sisa izakoka tsika tsy haiko nareo fa zay zao any Madagasikara vokatra ny vania tsika mpanao vania fa mamanay zatra manao siramamy de ao anatin'iny misy vania anankiray kely nevitsika tompony vania vokatry ny taninao jerena tsara ny borikanao ny ombonao vonoina eo masonao fa tsy hinana ny henany ianao lasa ny dalo daholo ny ompy any ianao fa le matavitavy lasa ny dalo de tratra ny dalo ambony latabatra de ahondrana any Komoro any sisa ny mihinana ny hena tsika le hena efa tena farak' zay hena tsy tapa-kevitra ozy fomba fiteny ery amin'ny varotra ery sisa ny hazo malagasy hoanina ny ombonao vonoina masonao tsy hinana ny henany ianao ny borikinao alaina keriny eo anatrehanao ka tsy averina aminao ny ondry amanosinao de omena ny fahavalonao nefa tsy hanaka monjy ianao ny zanaka lasa ny zanaka vavy omena ho an'ny firenena hafa ary ijery ny masonao ka hopahana manontolo jerereto tsika retika de efa nisany zany aitsika mila ravinahitra aiza daholo ty andafy daholo rehefa teo mba anina de mitady lalana ho aiza mitady lalana hivoaka tsika ao anatin'le tsy hoe voozina fa ao anatin'le tanteraka amitsika le hoe ny zanaka ao lasa ny zanaka vavy andeha ny vokatry ny tanao diny fatelo am'tempolo ny vokatry ny tanao sy zehetra ny sasanao de hoan'ny firenena zay tsy fantatrao ary anaovan'ny sasany akely ny sotorotorono mandrakariva ianao tailandais sy ny anina zany maka ny vato any safira sy ny sisa fa amidiny oatriny reny ravana gasy ny maty tototry ny tany arisany sisa miosina ry fa tsisy gasy izany gasy ravaka safira nefa iza le safira ao ambanin'ny tanytsika ao volamena 73 kilos lasaiza izy avy mitrandraka an'ireny trandraka am'le mafy kely mitrandraka volamena fa 73 kilos lasaiza zay tsy manao politika fa ny anay zany ny baiboly nresahanay fa izy zao nazo tombo tamitsy samby very nanondrana nany tsisy 73 kilos mezany olona fotsiny volamena malagasy ty hay any anaty coffran'olona izy am'izao volamena 73 kilos arena voly za miodikodinao tsika zany fa mahantra fona ihany malagasy mahantra fona voly za miodikodina mbola lalana ohatrany reny lalana tamin'ny moyen âge reny tamin'ny andro fahiny mahita lalanao makany faritra varatra makany loza ohatrany hoe tena mahamenatra izy re jesosy mba takonany reny sary reny de mba tsy hitan'ny olona zao ve tsika manana laza tsara tsika ty andafy fa manana laza ratsy ihany koa etika tenana amina hoe ina ny anton'izany tsika malagasy efa hatram'izay de tsy afaka amina fanompontsampy iza tamin'ny malagasy ny tsy naka-panandro rehefa manao trano hatram'izao ary olona efa mazava be zao akanao trano de mbola maka-panandro manompo sampy misy maty de manompo sampy tanao tsy afaka mandeha mivavaka aza mbola manompo sampy ozy le mpamosavy ny joro vavolombely zany za ndray ro mamosavy avy za mandeha mivavaka isaka lahady de konina mihitsy tena mialatsiny sarotra bois de rose ina le bois de rose le bois de rose ao vola be io fa avela loha ao fotsiny avela loha fotsiny de ifandrira reo mpanao politika aza midy amidio aza midy mikadra zay mividiny de inona le izy de loha ao fotsiny de maty na lasan'ny olona mora na loha ao ny vokatry ny ady sy sisa ozina kely eny ravana malala tsy mety tafavoaka fo miakatra kely de korotana miakatra kely de korotana de mifanjinja de mifamono de mifamosavy tena teneniko anao
fa tsika manana tahambony koa malagasy am'zany mifamosavy zany vo maro zao teko vininy nisy hitanao misy olona miseho amy tele iny miteny misy hoe zay asina i sy sisa am'izao andro tsika zao mitondra inona moa reny mitondra oziny reny mitondra oziny de mampalahelo fa de tsy tapavoaka malagasy ny manompo sampy tena manompo sampy fa ny mpivavaka tsy tena mivavaka zay nge ny olany raha mba iongena fa na sonjy loasa tsy loazan'izay marary ny fomba fiteny fa ny mpanompo sampy tsy loazan'izany ny firenena any Afrika koa feno raha tiandafo misy mpanompo sampy amin'ny lafiny amin'ny iny ty sy amin'ny endriny hafa daholo e manompo sampy mihaja ny sasany franc-maçon ny sasany illuminati ny sasany mandeha manampina voyante ny sasany fanompony sampy daholo zany fa ny olana amitsika malagasy de zao ny tena mpanompo sampy tena manompo sampy tena iringiriny de fa ny mpivavaka tsy tena mivavaka iringiriny afabavaka eo de mangatsitsika eo de donc zany tsy tapavoakytsika de ny zavatra tiako tenenanao de zao tsika mitondra mbavaka amin'ny firenena foana fa ny tena zava-dehibe aminao mandeha isam-batan'olona io ataovy zay atafavoaka anao tena mara zany teniko anao zany io tsika na hitondra mbavaka firenena any tsy maintsy ilozan'izay olona sy olona ahoana tahin'Andriamanitra no mivavaka ataotsika fa io raha tsika hivavaka amin'ny firenena fa ny firenena mbola mity manompo sampy de za teteny aminao toy izy atsika any mivavaka amin'ny firenena fa tsy maintsy misy olona tsaingoana tsongain'Andriamanitra tsirairay ihany fa ny firenentsika mihitsy mbola misisika mamony tena fisisika manompo sampy misy fotoana ke minisitry ny kolotsaina tena averina mihitsy ny fomba malagasy ke rehefa na misy ny tsara fa ny fanompo-tsampy te ratsy na fomban-drazana io na tsy fomban-drazana te ratsy fa tsika tsy mety manaiky an'izay ary ny tena marina afangaron'ny olona amin'ny fivavahana de zay mivavaka zay mivavaka zay de afangaro hoe mivavaka ihany fa tsy miaro ny tenany tsy mety zay ny Andriamanitra de niteny fa raha ho avy anery tena ny olona zay natsona amin'ny aran'izany tsy izy akory zany fa ny zanak'Israely fa rehefa tonga Jesosy de tsika reto ihany koa alleloia ka ho avy anery tena de hivavaka de hitady mitavaka zany hoe tsy mivavaka ambavy fa tena mikatsaka an'Andriamanitra ary indrindra hiala amin'ny ratsy fanaony dingana maromaro reo ho avy aloha mila tonga ianao zany de anery tena fanetretena ny voalohany mila eny aminao zay rehefa hitondra mavaka olona de miresadresaka am'le olona eo raha vo olona miteny azo zavatra zao de tenena mihitsy hoe ataovy aloha fa mbola mety za zany mba entina mavaka fa eny ele izy loha hitako ihany hoe tsy de tena mbola anina fa mananina ihany mbola tsy marary anao zany le izy mbola mety io na tsy entina mbavaka ary za zany be de be amitsika tsy mety fanetretena zany amin'ny endriny lava be de be misy olona ary ty fonany ateneniko ty mbola ao amitsika malagasy ity firesaka tsy fanetretena zany tena amin'ny lafiny rehetrarehetra maneritena amin'ny lafiny rehetra fa ity anisan'ny fanetretena ngeza be efa teneniko anareo eto foana ty resaky ty fa misy olona tsy ho avy aneritena mihitsy fa hoe zay manana filazanana ambony tahaka an'izao na tahaka an'izao na tahaka an'izao tsy tapavoaka am'izay ianao ao anatin'izany daholo ny maneritena misy olona tsy avy hivavaka misy olona tsy ho avy ohatra teneniko anao ty ohatra izy manana mety maizy azy tamin'ny tantara taloha ohatra hoe andrina le olona zany ke tsy miafina amitsika ny olana am'zany ke tsy resahana de manjary ohatriny aretin'ny fimibotsinao fotsiny izy ohatriny hoe aretina resaka saropady zany andrina de andevo zany azonareo zany tsy resahany olona izy nefa ao anatin'ny olona tsy aloha ohatra nay miresaka an'izany fa tsy ao anatiny ary resahako foana ty etina afaka miresaka an'izany atsika ty ny problème de zao misy olona mihitsy za mahafantatra olona andrina ny feritretany hoe andrina
fa tsisy an'izany ntsony zao anao za mietre raha eto ianao mietreza zany de tsy afaka eto anao tsy afaka eto anao zay andrinany anina na hoe zay andevony anina zay mihitsy le hoe rehefa mivoaka avy tary zany de andrina de rehefa avy tary de andevo de rehefa maintimainty de ngita volo de andevo de rehefa tsobolo de fotsifotsy de ohatr'izay zany le izy a aitsika tsara nge zany ao voatamitsika tena malala an'izany misy olona na de ataoko ary hoe misy mpiara-miasa amiko zay taloha hoe andriny za tsy mandeha tanan'olona mainty ozy izy fa rehefa olona vitobila manakarimbe am'izay na mainty na grina fotsy de izy le olona za tsy anana sarotra am'izany re izy zany a ohatry n'iny de ny pasterany a maintimainty ohatra de ngita volo tanao ohatr'izay zany de aloha de na inona zany olana na inona tsy io ve ohatra zany ohatra anakiray ngeza be zay tena kona zay ary zany resaky zany resahantsika foana zany raha vao mbola eto satria zany zavatra zany mila potserina zany de miala de isola anatinao zay tonga eto nde fandaranty anao a eto tsisy akijera inona ny diplomanao inona ny firazananao inona ny saranganao mifantanina eto am'ty fandaratsika ty vonina ivavaka ave anao fa eto de mila andriamanitra olona tonga de tonga netry tena raha vo zay mihitsy ny entinao eto hoe za koa de mety tsy de azo mety tsy de ho tamana eto ianao alleloia tsy ho tamana eto aminay sy mampionina eto ianao raha vo zay de raha venao koa nefa le anakire diso mare eny e mainty mony tena misy olo ohatr'izany koa mantsy de mbola tsy tamana eto koa ianao satria eo am' jesosy tsy misy an'ireny tsy misy itsony petera tena nytenen'andriamanitra tsy misy a andevo a na tsy andevo tsy misy tsony reny rehetrarehetra reny de eto zany anao a sady tsy manandra tena anao tsy manery tena hoe zay mo de aza manao an'izany fa tsika eto de olona anakiray a nataon'andriamanitra eto tsika ifankatia fa eto andriamanitra de miteny voalohany indrindra endrika anakiray amin'ny fanetretena zany teneniko anao zany fa tsy hoe zay ihany kory a mbola betsaka misy zao olona tsika tsy mba taranak'olona mandoaliky zany tsika ohatra zany ianao rehefa inona ataonao voalohany rehefa tonga za maneta ny ankizy foana hoe efa anaty fitariana fotoana andao ataotsika mpandoliany ty ry ty hitanao ny loalika rehetra moa ten'andriamanitra ilefitra anatrehan'andriamanitra de endrika pôzy tsara indrindra entinao hitadiavana an'andriamanitra endrika fietrena tsara indrindra anatrehan'andriamanitra de ny fandolianao hitanao fa tonga na miteny matetika an'izany zavatra zany misy olona miaraka amitsika eto miaratsiny mbola manana an'izay zavatra zay de zany efa miteny an'izany olo zany hoe tsy mety eto zany tena tsy ahitanao an'andriamanitra kosa aloha zany a tsy ahitan'andriamanitra anao an'andriamanitra ny tsy fanitrinao tena ninninona toerana misy anao naiza naiza avy aiza anao fa ny zavatra voalohany aloha de manery tena de eo amin'ny anao manery tena io ary misy olona rehefa tsy mahay manery tena ny olona ray de ahetrin'andriamanitra mihitsy aloha ka inona tianao ahetry loha sa ianao tonga de etry fa raha olona efa mihetry tsy misy hoe ahetry zany tsony fa zay mihetry am'izay ho ten'andriamanitra na ninona moasandratra alleloia amenna zay aloha zany ny condition voalohany tonga toa de ametry tena de hivavaka ary le vavaka eo a tsy vavaka atendromolotra fa sady vavaka torapo no vavaka miainga avy any anaty alleloia zay efa anaty commencement de misy an'izay foana izy anao vavaka torapo alleloia sy ao anatinao eto tsisy an'izany zay taloha nampianarina ty mialatsiny zay taloha nampianarina zao le fivavaka de soratana pasterany taloha tam'izay mbola nahandraka tekomena tam'izany fa tsy resy lahatra mi tam'izany moa de fa tsy resy lahatra hoe le fivavaka ianao a de soraty eo zany hivavaka tsika rapitra de androany alina jesosy eo faingo mino a fa eto ianao de aloha zany aloha de efa inona ny atao point sa virgule eto ianao matoky anefa ray eo fa tsy ho ataonao tsinotsinona midina an-dalana ko raha tonga eto a ray de jere amin'iny maso nindra fonao fa ianao de avitoerana fa iva fijery de matoky avy tompo efa navelanao ny heloko teboka ko dia inty ary aho
riavana malala tsy zay tsy mety zany inona ny ao am-ponao manaoana ianao zao inona ny tianao tenenina inona ny tianao resahana fa manoloan'Andriamanitra tonga ianao de mifanaraka amin'ny zavatra zay iainanao manery-tena de mivavaka de mitady ny tava zany mitady ny tavan'Andriamanitra zany tsy ao anatin'ny 10 minitra zany za mampaheriny ankizy foana rehefa ivavaka tsika rehefa mivavaka foana tsika ohatr'izao e de mivavaka tsika mety 15 minutes 30 minutes na adiny ray rehefa alohan'ny asa maraina sy ny sisa fa manana mihitsy ianao fotoana anatin'ny herinandro fotoana nge zao revana efa vonjevonjena e fa manana ianao an'izay zavatra zay na de ataoko ary ankoatra ny vavaka zay ataontsika eto sy ny sisa manana ianao andro anankiray adiny ray raha kely indrindra amboary mihitsiny ny fandolianao de mitedava ny tavan'Andriamanitra mivavaka maharitra ianao afa mihitsy ke zany rehefa mivonona ianao de tady ny tavan'Andriamanitra mitady ny tavan'Andriamanitra zany mikatsaka mino fa tsy misy olona hoe hitady volamena de akisakisaka mitongotra fotsiny vonny vovoka de io volamena fa manino mangady tady n'Andriamanitra ange mangady ary vity zay rehetrarehetra zay araka ny teny ranabavitsika teo misy olona mandoalika misy olona mivavaka fa ny ratsy ataony eo ihany nefa ny tena rivany de miteny hoe de miala amin'ny ratsy fanaony vity zay dikan'izay de ianotsika ny an-danitra Andriamanitra ary amela ny vahotatsika de anasitrana ny tanitsika ny tany rehefa ny tany misy anao no tahin'Andriamanitra de voatay ianao sy ny ankonanao halleloia rehefa mivavaka ao amin'ny firenena tsika milamina amin'ny firenena milamina daholo ny olona eo amin'ny firenena halleloia zao ke revany rehefa tao am-baiboly tao tamin'ny andron'ny Josoa efa lasasa ny fotoanatsika somary mivelatra kely tamin'izay fanazavana an'izay zavatra fa misy tantara anankiray sika tiako teneninatsika fa ofitiniko farak'izay aingana farak'izay foy am'izay azotsika any amin'ny bokin'ny Josoa any amin'ny bokin'ny Josoa any misy tantara anankiray any amin'ny Josoa 7 zao zany zavatra nitranga nisy fanjakana kely de kely zay fanjakana kely indrindra ao amin'ny baiboly na ny anarany koa ary de tena kely satria lettre anankiroa fotsiny A de Y fanjakany ay io fanjakany ay io de kely ary rehefa andeha Josoa rehefa avy nandravany izy ty avy nandravany Jeriko nandrodana ny mandany Jeriko efa avy ny Seoul lay miaramila le tafika tamin'ny ataona moa tsika nanao an'io le hetsika Gilgal angataka amin'Andriamanitra tsika mbola afaka anao hetsika anankiray mitovitovy amin'irendray amin'ity taona ity fa maro taminareo no nahita fahasoavana tao anatin'izany ary tena rava mihitsy ny Jeriko fa zao andiny fa 7 andery Josoa andeha hiady de vao nijerena andana misafotany de nijerena vitsy kely le olona hoe sy maivana kely io de zao ny tenen'ny Josoa ozy le olona nandeha nanindry izy nandeha nisafotany hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 2 arivo na 3 arivo fotsiny no aoka hiakatra amelany ay aza manasatra ny vahoaka amindreo fa aoka vitsy any andeha zany maivana ny sous-estimena tsy hay tena anglisy fa ay sous-estimeny Josoa izany firenena zany ary marina ny azy satria kely io ve de andeha amonomoka ve tsika de mila basy ohatra ohatr'izay andeha matotra koa hoe de andeha tady mazaky zao ohatr'izay le izy aza rerahana am'izany olona fa maivandreo fa napalahelo de zao resy enao tsara andiny vevatra de niakatra anakany ny olona sasany tokony ho 3 arivo lahy kanjo nandositra teo alohan'ny mponiny ay tao izy de nahafaty tokony ho 9 lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teny alohan'ny vavahady ka hatrany Sebarima izy ary namela azy tany am-pidinana de ketraka ny fony vahoaka ka tonga takany rano diso fanantenana tena surprise ratsy be mihitsy hoe olo niverina vany noary ny ady nikanao sangisangy miady ny vaike tena maty ny zanak'izy reny nenjehan'le olona tao amin'ny ay tena diso fanantenana hatramin'ny Josoa avana ary tena nitriary ny fitafity de andiny vavaha enina de nitriary ny fitafiny de nekoaka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'i Jehovah izy mandra-panivan'ny andro izy sy ny loholon'ny Israely de nasiny vovoka ny lohany zany endrika fatao zany taloha rehefa anatina midradradratra sy mitanena amin'Andriamanitra malahelo io Josoa indrisy Jehovah nahoana nataonao ny epita
Nipita ty firenena ty foana teo Jordana nolorana anay eo tanan'ny Amorita andringanana anay. Nay ane zay mba niery ny toeran-tanandafiny Jordana ihany. Ndrisy tompoko inona tsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboto eo androany fahavalony. Ary oren'ny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany zany de hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy eo amin'ny tany tsony. Ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe. Tena diso fanantenana Josoa tena niteny tamin'Andriamanitro resy fe zay. Zay ve vo eo nandresy be tary tena mavarinika zany vo avy nandresy fahavalony ngeza be tonga de resy tampoka. Ao ambadiky zany nefa riavana malala tady ty foana fa misy zavatra tsy mety eo. Rehefa nandeha moa ny tantara de zao ny zavatra nitranga nivavaka Andriamanitra, nivavaka i Josoa. De zao ny teniny. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, tsangana ianao ka nahoana no miakohaka toy izao ianao? Efa nota tamin'ny Israely, efa nota ny Israely ka nivadika tamin'ny fanekeko izay nahadidiko azy. Hitanao, io le tary. Efa nivadika. Naka tamin'ny zavatra voziny izy, sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entany. Ravana. Tamin'ny vao namaky ny Jeriko de efa nitenen'Andriamanitra hoe aza maka arenao. Fa voatokana ho an'Andriamanitra ny tao. Fa zao nisy olona tato. Rehefa vakianao io tantara io de misy olona anankiroa atao hoe Akana. Io Akana io zao ny zavatra nataony Akana. Rehefa nandeha tao amin'ny tao anatin'ilay nandravan'ilay firenena teo aloha de nandika lalàna izy hoe aza maka de noho ny fitiavam-bola fitiavan-karena de mbola naky izy. Ary zao nafeniny tao anatin'ny layany tao ny sekely volamena vola fotsy 200 sy anjam-bolamena lanja sekely 50 tamin'ny babo de nitsiritra reny Akanaka ary indreo vo afina ao ambanin'ny tany ao amin'ilay reny ary ny vola fotsy no ambaniny. De reny kilo Josoa nazakazaka nakany amin'ilay reo de indro vo afina tao amin'ilay ny zavatra zany ary vola fotsy teo ambaniny de nalainy teo amin'ireny ka teo amin'ny Josoa zanaky Israely sy ny zanaky Zera ka napetrany teo amin'ny Jehovah. De nalainy Josoa sy ny Israely rehetra Akana zanaky Zera ary vola fotsy sy ny kapoty sy ny anjaram-bolamena sy ny zanakarany sy ny zanakavaviny ary ny omby sy ny brikiny sy ny rehetrarehetra de notoraham-bato. Zao rehefa zavatra nitenentenena. Ny ten'Andriamanitra de miteny amintsika any amin'ny Luka 7:20. Tsy misy ozy ny ten'Andriamanitra takona zay tsy seho bakitsika zay teny zay. Luka 7:20. Zao ny ten'Andriamanitra. Tsy misy takona zay tsy seho tsy hita na miafina zay tsy fantatra sy tsy aseho. Amin'Andriamanitra riavana malala tsy misy takona tsy hita zany. Tonga de fantatry Josoa nisy zavatra tsy normal fa maninona tsika ny resiny firenena kely. Ary teny aminao itokantranonao io resin'ny fahavalo farak'izay kely mivoriana reo. Ozy nare zay efa mivavaka ekeko fa misy ny fizahn-toetra. Azavaiko anao kely fa ny fizahn-toetra ny fitsapana tsy mitovy amin'ny fananarana mihitsy. Ny fizahn-toetra de tahaka nazo ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego niditra ato anaty laforo fa nivoaka avy tao tsy may tsisy na de fofonafo azy. Misy fotoana mandalo ady be mihitsy ny afantaranao fa fizahn-toetra io mivoaka avao anao tsy nitondra fahatantoka anao tsy nitondra fahambaraka io ady zay nalovanao io. Saika afa baraka fa tsy afa baraka, saika potika fa tsy potika. Fa rehefa zavatra anankiray no mitarika anao mihitsy amin'ny faharesena amin'ny fahambaraka sy ny sisa dia tsy fizahn-toetra ny anaran'izany fa mandiny teny ianao fa nisy zavatra nitondra ozona teo amin'ny fiainanao. Tena resy tena nisy maty mihitsy ny zanak'Israely fa tsy hoe niverina avany de nivotona ohatrany ka fizahn-toetra. De nojerena le izy rehefa nijerena de tena nisy tokoa. Eo amin'Andriamanitra tsisy avelan'Andriamanitra tsisy eo ny zavatra rehetrarehetra. Satria tian'Andriamanitra
ny mbola hita atsika ny olona azonao anafenana ekeko ny fanompon'Andriamanitra mety azonao anafenana fa za ko nefa teteny aminao fa tandremo fa ny fanompon'Andriamanitra de vangin'Andriamanitra saingy tsy voatery hiteny anao daholo hoe zao misy fotoana zay mampahery an'ny sasany aminareo zao ho le olona anankiray zay nandona olo le olona maty le olona de migadra le rahalahy olona mpivavaka zany mivavaka izy menakavy no tiako tenenina zany hoe le ranabavy a mivavaka le rahalahy koa mba nivavaka ihany de zao ny teniny eto ambavaka fa misy fizahan-toetra misy olana na moa za tonga de niteny taminy misy fahotana ao ambadika io tena tsisy ka tena zay mbola mivavaka tsara zay ohatry zao fa eny ekena aloha fa nisy fotoana somary nangatsiatsika tsy fangatsiahana io a tsy fangatsiahana zany a tena fangatsiahana mahafangatsiahana azy ny fangatsiahana tsy fahotana ny nahazo any akana teto tsy fangatsiahana fa tena fahotana nitondra ozina mihitsy ary natonga fahafatesina teo amin'ny Israely za miteny taminy tena za aloha tsy za mino fa misy zavatra ao ambadika io misy zavatra tena ngeza tao ambadika io ary Andriamanitra mananatra io fa tsy fizahan-toetra taterina monso ihany le marina resaka tambikanitra zareo fa de tena nisy koa zay zavatra ny antony de tsoro to de hita angely izy Andriamanitra rehefa tsy zahan-toetranao de andeha hitondra anao any ampigadrano zany mihitsy aloha fa tao ambadika iny nisy zavatra ary ao anatin'izay ararotin'Andriamanitra ianao nge raha mibebaka tsy avelany any fa tao anatin'izay nafahana nananatra atsika azonao de teto a nisy sorona mihitsy aloha nisy sorona tsy eo amin'ny Israely mihitsy aloha hiakana zay nitondra n'le zavatra voaozina satria ninana zavatra zay voaozina satria nitahiry zavatra zay voaozina fa raha tsy nandray an'izay fanapa-kevitra zay Josoa de tsy misy tsony fanantenana akoatr'izay satria firenena farak'izay kely iny tsy misy tsony ny kely noho iny io ny firenena kely indrindra tao amin'ny baiboly fa naresy anazy izy moa zany ny tokony ho resiny de ho resy mandrakizay ary efa niteny Josoa taria aloha taria hoe zange Andriamanitra raha zao no en'ny Kananita sy ny sisa de ho avy daholo ny Amalekita sy ny rehetra de hoe efa kely ery reo fa atao vononandray marina ny ayahany fa tsy avelan'Andriamanitra nefa zany rehefa tonga fotsiny ny fotoana anankiray tonga ka maniry teno anatrehany de miverina ny tanan'Andriamanitra ary miverina ny ten'Andriamanitra hoe amelan'herony a de anasitrana ny taniny voavity zay le sorona tsy eo anatin'ny Israely tsony ilay fahotana akana ny anarany de vakinao ny Josoa toko fafito fa ny soramaritra de mahafinaritra be hoe ny nahafahan'ny Israely any Ai sy Betely zany le fahavalo efa teo ihany resy fa ny ampy fahavalo anankiray tonga de resy niaraka taminy zany hoe verina tena hoe retour en force be mihitsy zany ny zanak'Israely tao aorianan'ny fiverenana zany zany teteny amintsika vakio tantara io fa tsy vakitsika zao satria lasa be ny fotoanatsika fa za teteny aminao vakio fa mahafinaritra be io tantara io halleloia zao revana malala Andriamanitra de tena tiantsika tia mpanota Andriamanitra ary Andriamanitra de manetana ny mpanota mba hibebaka de manetana ny olona fa raha hitady an'Andriamanitra sika raha tiatsika ny nonon'Andriamanitra tsika de tongotsika manery tena de mivavaka de mitady mitavany de miala amin'ny raha tsy fanao de am'izay fotoana zay am'izay tonga ny zavatra soa rehetrarehetra de iaino aloha Andriamanitra ny andanitra Andriamanitra mihaino zany hijery ary Andriamanitra mijery tsy hamelanao rery fa hanao zavatra de io ny tena Andriamanitra de iaino any an-danitra ka hamela zay ny voalohany hetsika indrindra ataon'Andriamanitra voalohany amin'ny olona ry havana malala ny zavatra voalohany ataon'Andriamanitra amin'ny olona de ny mamela heloka satria ny famelan-keloka de mahatonga an'Andriamanitra ho tafaraindray amin'ny olona fa hoy ny tena Andriamanitra ny heloka reo ny hevitra mampisaraka aminareo voalohany indrindra tsy asian'Andriamanitra elanelana intsony fa tonga de mifankaty tonga de miara-dalana tonga de tafity ianao ary amelany helony a de anasitrana ny taniny ary zao de hiratra amin'ny masoko sy ny sofoka ihany mivavaka zay teo amin'ity fitoerany ity fa efa novidikisona masinika ity zany ty mba hitoerany anarako mandrak'izay a ary ny masoko a sy ny foko de ho amandraky vakio le manasanao vakio le Josoa toko fafito sy fahavalo teo fa ahitanao an'izany hoe fahavalo resy mbola tamana benahy resy fa tandremo zanak'Israely efa niova foro eo efa zanak'Israely natsapa hoe tsy nety natao hoe andao hiova lalana ianao resy lava io andao hiova lalana raha vonona ianao androany
ho avy anery tena de ivavaka sy tady nitavan'andriamanitra de hiala ny ratsy fanao de le fahavalonao naresanao teo iverenanao am'izay de resinao iny ary mbola maharesy fahavalo hafa akoatran'iny ianao ary zaza mafinaritra vakitsika le josa toko favalo teo rehefa nomen'andriamanitra lalana mihitsiny jereo tsara ke nomen'andriamanitra lalana mihitsiny ry Josoa tao a Jeriko tsy navelany nakany iny fa rehefa tao am'ilay fanjakany ay de ten'andriamanitra izy mandana ny kara de zao am'izay asio alaivo ny biby fiompy alaivo ny fananana rehetra any andininy faharoa any de tahaka nataonao tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany ny ataonao amin'ny ay sy ny mpanjaka nefa kosa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao de alainareo ho babo anareo ihany de asio otrika ankoatrantany zany hoe zao zany iakana zany ry havana tsy naharitra fa tokony andro tatana fa e fanjakana juste ao arinan'io io fanjakany ay io raha tsy nangalatra n'le tary izy tsy nahandry an'andriamanitra de nangalary n'le tany de fangeky atao arina atao hoe andriamanitra efa nanana programa iampahazo zany hoe be da be amitsika tsy miandry valimbavaka tsy mahandry valimbavaka de manaonao foana nefa ao arinany ivavaka io rehefa misokatra ny tanin'andriamanitra mihoatra lavitra no zay reka nahamaimay anao no men'andriamanitra anao verina am'izay reo sady nandresy no nahazo babo zany vokatry ny fiverenantsika amin'andriamanitra anao zany za teteny aminao aza mitadidy an'le resaka nyteneniko rehetra teo momba ny ozony ianao fa tsy hanozona anao akory ny tanjony eto ary tsy ampitahotra anao momba ny ozona fa ny teny anao kosa ampitsiriritra anao ny fahasoavana sy ny fitahina raisinao ao ambadiky ny fankataovanao an'andriamanitra antsika anao antirity ary te hiteny anao hoe raha misy amitsika arak'le Deutéronomiato mihitsy hoe ny lanitra de varahana ary ny tany de vy zany hoe tsisy ninona mihitsy mivavaka anao fa tsisy valiny mamboly anao fa tsy misy vokatra satria maninona satria ny helokotsika ny hevitra mampisaraka atsika amin'andriamanitra akaiky Jesosy ianao io mila miaina ianao mialohan'ny fanenjehana sy ny sisa azo atsika ianao io mila miaina am'izay am'zany fiainam-pahasoavana tena tsofoky rano amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ianao matetika ny aina tanatina olana tanatina ady tanatina fahamainana tena tsofoky rano mihitsy ianao ho tahin'andriamanitra am'izay any ianao fa tongava manery tena mivavaka mitady ny tavan'andriamanitra de miala amin'ny ratsy fanao fa ho hitanao zany hoe fitahin'andriamanitra irotsaka amin'ny fiainanao de am'izany fotoana zany irotsaka ny avy any an-danitra iboboka ny avy aty an-tany zay kitihan'ny tananao de vokatra avokoa zay rehetra ataonao de mitondra fahasoavana avokoa satria andriamanitra mita ny fiainanao androany ataontsika tirity de hiteny aminao hoe raha misy olo eto mbola varindrina de za teteny azany am'izany hoe aza varina tsony ianao fa ny heloka angeny efitra mampisaraka anao amin'andriamanitra andriamanitra ke te hitany fiainanao andriamanitra ke te hanisy soanao fa ny heloka ao ny helokotsika mahatonga zany mbola tsy tonga no raha teteny aminao hoe Jesosy efa akaiky aza varina ianao halleloia fa tsika mila mitsenan'i Jesosy efa avy nahita maminy teto amin'ity fiainana ity tsy fahantrano io ny itsenanao an' Jesosy tsy ozona entinao io ny itsenanao an' Jesosy fa ndanainga manetry tena de mivavaka amin'ny tadava ny tavan'andriamanitra miala amin'ny ratsy fanao tandremo sao de varina tandremo sao de varina tahiny tompontsika rehetrarehetra amen.
arak'izany iry zany nge ravana malala dia ianao io tokony olona tahin'Andriamanitra raha ohatra ianao a tonga eto miarotoro foana mety ho avy mihitsy ary ny fotoana hiary hifadianana aminay ianao dia za mitsodrano anao hoe ahita ny tavan'Andriamanitra any ianao saingy raha tsy alalovanao ireo dingan'ireo a dia tsy tonga mitanjona iriny ianao mety mbola ho resy ihany ianao mety mbola tsy ho ambinina ihany ianao tsy ny fanarahanao karazana fandarana ny tena zava-dehibe ravana fa ianao resy lahatra dia hiala amin'ny raha tsy fanao ary hitady ny tavan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay arak'ilay hira teo a amin'izay fotoana izay dia ho avy aminao amin'izay zany fitahin'Andriamanitra izany samy tahin'Andriamanitra samy mibebaka fa Jesosy raha teo efa ho avy fa za koa teteny aminao fa raha mbola tsy ho avy Jesosy nefa vitanao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny verina amin'ny alalan'ny fibebahanao dia mbola teteny aminao koa hoe hiditra fiainana mahafinaritra ianao hitanao ry havana ho hitanao zany hoe na dia tsy tamana eto amin'ity zao tontolo ity zao ary tsika fa ho hitanao ihany hoe mahafinaritra ny fiainanao eto ianao io mendrika ho tahin'Andriamanitra za ravana malala tena tsy zakany saiko mihitsy mieritreritra hoe efa misy amintsika eto olona mivavaka efa naharitra teto nefa sanatria mety mbola fatorany fanaratsy fatorany fahantrana fatorany aretina mitaiza fatorany ny ozona maro isan-karazany tsy mendrika anao zany tsy zany ny karan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa ny amme anao ny mifanohatra amin'izany ny anafaka anao amin'ireo fatotra rehetrarehetra ireo mialamy raha tsy fanao ndao anetry tenitsika tena mietre mihitsy ianao isory eny aminao izay endrika fanandratantena rehetrarehetra isory fa reny tsy ahitanao an'Andriamanitra dia mivavaha tena mivavaha aza mivavabavaka foana aza atao hoe ny olona hitan'ny olona fotsiny hoe mivavaka fa tena mivavaha fanasy ny fahamarinana halleloia dia mitedava an'Andriamanitra tediavo ka tsao aza vela raha tsy hitanao dia vela amin'ny raha tsy fanao fa amin'izay fotoana izay hitodika hijeranao Andriamanitra dia ho hitanao ange fa souvenir io fiainanao io sisa souvenir io fiainanao ratsy io sisa fa ho hitanao zany hoe hiteny isan'andro ianao hoe tsara ny tompo mahafinaritra ny tompo dia vavolombelona mandehandeha ianao ho fanaka fampisehoam-boninahitra iravakitsika amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy misaotra anao zay satria lehibe loatra aminay zany teny zany androany ahafahanay mijery indray inona tompony tokony atao mijery indray zay hoe ahoana ny ahafahana tafita amin'ity fiainana ity ahoana ny ahafahana tafita amin'ity fiainana ity Jesosy eo mangatak'izay Jehovah Andriamanitra mangatak'izay tompo Andriamanitra tafio ny herinao reto olona ireto ka sio reto olona ireto mangatak'izay Jesosy ka sio ny herinao zahay mangataka aminao zay tompo malala tafio ny voninahitra ao zay dia aza velanao zay tompo Andriamanitra aza vela aminao reto olona ireto mbola hiara iaina amin'ny zavatra voahozina mila anao zay Jesosy mila ny herinao zahay vonjeo reto mpanomponao reto vonjeo reto mpanomponao reto fa mila anao reo tsy misy mahavonjy afa tsy ny anaranao velona Andriamanitra dia mba ho tahinao ane raha misy olona mbola tsy resy lahatra hiala amin'ny faharatsiana dia reseo lahatra tompo dia afao izy Jesosy atoroy azy ny lalana mivoaka azavao ny lalana fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ianao Andriamanitra misaotra Andriamanitra tsy to misaotra anao zay za manokana mino fa hobetsaka ny olona ahafahanao ny amin'ny lalan'izany toroteny zany ary dia hobetsaka ny olona hiditra amin'izany fahafinaretana hoe tena fifaliana manana anao eto amin'ity fiainana ity zany Andriamanitra dia angatahako eo anatrehanao zany androany tompo Andriamanitra dia matoky izay Jehovah Andriamanitra matoky izay fa ny tananao mahery dia hitantana sy haro anay misaotra raha io ka sitraka ny amin'ny zavatra rehetra dia raha ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay tafio ny herinao ary ny tsirairay avy dia ampitomboy ny hery aty anatinay ny etaeta aty anatinay Andriamanitra ampitomboy Andriamanitra
ho voninahitra ny anaranao zany tena hoy fitiavana aza velanao voraikitra anatin'ny sain'le tolo reto ny tahotra ka eritreritra hoe ozina fa ampafantaro azy androany fa andriamanitra mitahy ianao dia horeny zany fitahina tsodrano ho voninahitra ny anaranao sotra Jesosy akasitraka raha eo zay tsy voalazaka ianao malala ny masoa fantatro andriamanitra fa ianao dia hitsinjo ny tsirairay avy fantatro andriamanitra fa ianao dia ombanay tsirairay avy dia fantatro andriamanitra fa tsy misy na dia ray aminay reto aza velanao hiala maina fa samy vimbony samy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia andray amin'izany avokoa izay tsirairay avy izay efa anana bebe kokoa izay mbola tsy nanana hidiran'ny fahasoavanao andriamanitra sotra raha eo akasitraka tompo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana zao ry havana malala dia ampandrotsika ny anabavitsika Marie-Jo ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao tainy tompo ranabavy Marie-Jo tainy tompo pasteur dia tainy tompotsika rehetrarehetra hiaraka ivavakantsika dia mbola faly misaotra anao zay ry Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany indray zay nampitondrainao mpanomponao tamin'ity androany ity fa tena hoe mila manetry teny zay mila mitady ny tavanao mila miakohaka mandohalika eo anatrehanao zay ary bebaka eo anatrehanao mba azahoanay famelan-kelo mba ahitanay an'izany fahasoavana sy voninahitra izay anananao zany Jehovah-Andriamanitra misaotra anao zay satria fitiavana lehibe alaneny nataonao aminay tsirairay avy zany teninao zany tamin'ity androany ity satria efa akaiky tokoa ny andro izay vianao eny amin'ny raho an-lanitra Jesosy efa tena mbiam-baravarana tokoa ianao Jesosy malalo tsy fantatray ny ora sy ny fotoana fa androany ianao mbola mialanenina aminay tsirairay avy indray ny amin'ny tena hoe ivavahanay ao anatin'ny fonay mba hikatsaka an'izany hoe fahasoavanao hikatsaka an'izany hoe tavanao amin'ny androm-piainanay rehetra mba hikokanay ny fifaliana sy ny fiadananao aminao Jesosy na dia mbola eto ambonin'ny tany ary zay dia fanirianao Jehovah-Andriamanitra ny ainanay amin'ny fifaliana sy ny fitahiana sy ny fahasoavanao satria Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra mpamindra fo ianao ary zany mbola antony nampitondrainao an'izany teninao zany amin'ny mpanomponao tamin'ity androany ity mino ahy tompo-Andriamanitra fa izay tsirairay avy nandrean'izany teny zany tamin'ity androany ity dia tsy handalo fotsiny ao anatin'ny fonay tsirairay avy zany fa ho vanginy zany teny zany ny fony tsirairay avy ary dia iova lalana iova fieverana ka tena hikatsaka sy hanetry tena marina eo anatrehanao hitady ny tavanao dia amaly ianao any an-danitra ary ampiseho ilay voninahitra lehibe izay efa ao amin'izany fanjakanao zany Andriamanitra matoky satria ny fanahinao masina dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy izay nanatrika teto ary amehery ny tsirairay avy ahafahany manatanteraka an'izany amin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay fa ianao rery ihany no mahafantatra an'izany Jehovah-Andriamanitra dia androany amin'ny vavaka manokana ho an'ny firenenay Andriamanitra fantatrao izany firenenay izany fa tena hoe mbola miaina ao anatiny fampitehana miaina ao anatin'ny fahotana sy ny fanompo-tsampy maro izay tena hoe fa vetavetana eo anatrehanao fa mijoro amin'ny banky izay mifona Jehovah-Andriamanitra mamindra fo amin'ny malagasy mamindra fo amin'ny firenenay ny fianakaviana ny havana ny namana Jesosy hitanao any Madagasikara any androany mba ho vanginy izany teninao izany ka hibebaka hanetry tena hitady ny tavanao hiala amin'ny ratsy fanao Jehovah-Andriamanitra mba hita ny tavanao mba hisehoany voninahitra sy ny fahasoavanao ny malagasy rehetrarehetra ao ny marary any amin'ny hopitaly any mitady fanasitranana tena hibebaka marina hitady ny tavanao dia hitondra fanasitranana ho an'izany olona izany ianao ny any am-pandina any naiza toerana misy azy ao ny any am-ponja Jehovah-Andriamanitra ho vanginy izany teninao izany ihany koa hanana fanetretena hibeba handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana mba hita ny voninahitra ao ihany koa zareo ny tsy manan-kelofana ny tsy manana sakafo hoanina Andriamanitra tahio reny Jehovah-Andriamanitra ainao atao reny satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetrarehetra ianao dia apetraka eo pelantananao no avin'izany firenena izany mba hisehoany voninahitra ao mba hamindranao fo mandrakariva ny androm-piaina ny malagasy rehetrarehetra Jehovah-Andriamanitra satria ianao dia Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra fitiavana ianao
dia mametraka eo pelatananao ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao Jehovandriamanitra ho tahinao sy ho arovanao any amin'ny toerana rehetra izay misy an'izy ireo. Jesosy malala amin'ity alina ity. Ianao tsy hampiala ny tavanao amin'ireo olona tsirairay avy ireo ary aneo voninahitra ao mandrakariva amin'ny lafim-piainanay rehetrarehetra Jesosy. Ijoro mandra-piavinao eny amin'ny rahoalanitra ny fanarananao Jesosy Kristy anaradianao hatramin'ny farany izay rehetra androany vao anaradianao dia ho soratanao amin'ny boky firaketana izany Jehovandriamanitra. Mba tsy haly eo masonao sy eo anatrehanao mandrakariva izy ireny mandra-piavinao eny amin'ny rahoalanitra. Voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay. Aleluia. Amen. Aleluia. Misaotra betsaka ny anabavitsika mary zoantsika tao anatin'izay vavaka firenena izay. Dia faly be ny araka taminareo androany ary mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra izay tonga teto tamin'ity androany ity. Tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika moa ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra raha miditra meno ny onjam-peo akiradio ianao dia ao amin'ny http://www.andramokaizo.com afahanao meno ny onjam-peo akiradio. Dia maheno toriteny ianao isaky ny adiny 3 amin'ny ray maraina rehefa avy eo dia efa misy amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 dia amin'ny 10 alina amin'ny 10 maraina azafady. Verina amin'ny 10 maraina verinao zao fandaran'izao mbola tsy naino hatramin'ny voalohany ianao dia misy toriteny ihany koa amin'ny ray amin'ny 4 ary amin'ny 7 hariva ihany koa isy toriteny. Dia ny hira mampahery moa hira rampilazantsara mazava ho azy dia rehefa mampionona eo lala-pangilanatsika n'aiza toerana misy anao. Dia raha mbola tsy tonga ary Jesosy dia rapitsika eo dia samita in'Andriamanitra dia bonne nuit daholo. Rapitsika sisa misy fandarana dia amin'ny lahadiny iretsika vao misy dia tongava maro ary rapitso eto ny havana matsakaiza. Raha tianao reny olona reny reny olona kivikivy ketraketraka reny dia eto mijery ny fandarantsika izy fa matompotsika fa iasan'Andriamanitra eto miaraka amin'ilay osotry ny fampaherezana reny olona reradreraka amin'ny lafiletreny fa misy osotry ny fitahinana koa eto tao ny sitrapon'Andriamanitra dia hitanao ny tsirony izany fiainana izany. Fa mitahin'Andriamanitra tsika rehetra mahereza daholo. Haleluia. Amen.